Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehefa akotratra ity sabotsy fahatelo ny volana janoary ity izay anona ny fifalian'ny tompo amintsika noho ny taona vaovao. Ny mofana izay voalahatry ny foibe sekolado antsika dia ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo ka hatramin'ny faha-iraika amby roapolo. Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo sy ny faha-iraika amby roapolo ihany. Fakitsika midika teny ambony aminaran'i Jesoa ary ho an'Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay angatahantsika na heverintsika aza araka ny herin'ny miasa ato amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesoa, manerana ny taranaka rehetra mifandimby sy mandrakizay. Amen. Matetika amin'ny tsodrano no andrenesantsika na ampiasan'ny fiangonana ity andin-tsoatra masina izay lalina dia lalina ity, raha toa ka mijery ny atsipirian'ny teny isika. Manome voninahitra an'Andriamanitra i Paoly eto hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ary izany voninahitr'Andriamanitra izany dia ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy. Eo Paoly dia mampifamatotra ny fiangonana sy Kristy. Iny moa dia tena teolôjian'i Paoly mazava tsara mihitsy ny hoe ny fifamatoran'ny fiangonana sy Jesoa. Ny ainga avy amin'ny tenin'i Jesoa manao hoe eto ambonin'ity vato ity no ahoriko ny fiangonako, izay asehon'i Paoly fa mifamatotra Jesoa sy ny fiangonana. Ka ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia tsy afa-tsy akory fa ny voninahitr'Andriamanitra tao amin'ny Kristy ihany. Ny voninahitr'Andriamanitra tao amin'ny Kristy nandresy ny fahafatesana, voninahitr'Andriamanitra tao amin'ny Kristy ny fandresena, dia ny voninahitry Kristy koa na ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia ny fandresen'ny fiangonana. Araka ny tenin'ny tompo manao hoe tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ary dia ny fiangonan'Andriamanitra dia mitafy ny voninahitr'Andriamanitra ka hitsena ny fiavian'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra. Ary io voninahitr'Andriamanitra io koa dia manerana ny taranaka rehetra mifandimby. Izany hoe io voninahitr'Andriamanitra io Paoly dia izao tsy mijanona tamin'ny vanim-potoana apôstôlika ihany, tsy mijanona tamin'ny vanim-potoana ny rain'ny fiangonana ihany, tsy mijanona tamin'ny vanim-potoana ny martiora ihany, fa mifandimby amin'ny taranaka, mifandimby amin'ny vanim-potoana mandraka ankehitriny ara, dia samy ahita an'io voninahitr'Andriamanitra io, samy haneho io voninahitr'Andriamanitra io. Ka ho Paoly manao hoe ho an'izany Andriamanitra izany ny voninahitra. Ka inona ary no ataon'Andriamanitra, Andriamanitra be voninahitra izay maneho ny voninahiny amin'ny fiangonana, maneho ny voninahiny amin'ny taranaka mifandimby, maneho ny voninahiny amin'ny fiangonana manontolo sy izao rehetra izao ary mandraka ankehitriny, dia hoy Paoly manao hoe io Andriamanitra io dia manao mihoatra lavitra noho izay zavatra angatahantsika na heverintsika araka ny herin'ny miasa ato amintsika. Le hoe herin'ny miasa ato amintsika, le hoe herin'ny miasa ato amintsika mampieritreritra be raha ivomborana ampiasain'ny Paoly eto le hoe miasa, herin'Andriamanitra miasa. Mahazatra amin'ny vombolana ampiasain'ny Paoly misy vombolana telo na mahazatra indray raha tsy dia mahazatra loatra fa ny roa voalohany tena mahazatra mihitsy, mahazatra ny testamenta vaovao rehefa miteny hoe miasa. Dia ny voalohany dia natao hoe ergazomai, izay ny azahoana ny teny hoe ergon, ergazomai, teny hoe miasa no hevitra io. Dia ao koa ny natao hoe ponos izay milaza asa mafy, asa enjana be mihitsy zany, asa vatana.
dia misy ny matao teny ko hoe doleo zay nazahoana ny teny hoe dolos na avy amin'ny teny hoe dolos asa toy ny asa nandevo mihitsy zany asa manandevo reo dia fantatry ny baiboly fa ilay vombolona hoe miasa ampiasain'ny Paoly eto amin'ny tendininy fa faharoapolo teo amin'ny herin'ny miasa de zao vombolana hafa mihitsy zay natao nazahoana ny teny hoe énergie zay nazahoana ny teny hoe énergie dia énergeo zay nazahoana ny teny hoe énergie ny teny hoe ny verbe hoe énergeo na ny matao teny hoe énergeo zay nazahoana ny teny hoe énergie miasa ihany no heviny saingy miasa amin'ny lafiny hoe miasa ampitiavana miezaka ampitiavana na miezaka ho an'ny hafa zay ny matetika ampiasana ny ty matao teny ty hoe énergeo zany hoe Andriamanitra zany eto rehefa miasa de tsy miasa toy ny hoe doleo toy ny andevo na miasa ponosy hoe miasa anaty fangiry firena sy fijaliana na koa miasa tahaka ny hoe erikajomay zany hoe miasa ho an'ny tombontsoa manokana na miasa mba hazahoana karama na miasa mba hazahoana fitombony fa miasa amin'ny ataon'ny Paoly hoe énergeo zany hoe miasa ampitiavana miasa ho an'ny hafa Andriamanitra miasa ho an'ny hafa Andriamanitra raha miasa tsy miasa ho an'ny tenany manao zay mahasambasambatra ny tenany no Paoly fa miasa Andriamanitra ho atsika miasa Andriamanitra mba ho fampandrosoana atsika miasa Andriamanitra mba hanafaka atsika ary dia ho Paoly manao hoe amin'ny andininy io araka n'izany herin'ny miasa araka zany herin'ny miasa moa ny andikana azy satria nampiasany teny hoe énergie izy fa tena hoe araka ny fiasany atao anatintsika dia io Andriamanitra zay be voninahitra io Paoly io Andriamanitra zay mampiseho ny voninahiny amin'ny fiangonana lay voninahitry Kristy izay manjary hita ao amin'ny fiangonana lay voninahitra Andriamanitra ao amin'ny Kristy zay manjary hita isaky ny taranaka ny fandimby de zao manjary iainantsika miasa io Andriamanitra io dia io Paoly manao hoe rehefa miasa io de zao ny zavatra tsapantsika ho Paoly de zao mahay mihoatra lavitra no zavatra angatahantsika sy heverintsika izy amin'ny fotoana vaovao zao ara de toe-tsaina roa ny tiany Paoly ho takaritsika ny voalohany de zao zany io Andriamanitra io miasa ary miasa lavitra mihoatra noho zay eritreretintsika ary mieritreritra lavitra mihoatra noho zay eritreretintsika ary de hoe Paoly manao hoe manoloana an'izany ary inona ny tokony ataontsika manoloana an'izany Andriamanitra miasa mafy Andriamanitra be voninahitra inona ny toe-panahy inona ny toe-tsaina etsika miatrika ny taona vaovao de ho iteneniny io ihany anankiroa Paoly de zao mangataka de misaina mangataka de misaina le teny hoe mangataka zay le teneny hoe noho izany angatahantsika mangataka midika hoe mangataka de zao mivavaka zany ahita eo amin'ny teny grika zany hoe milaza fangatahana milaza tsy fangatahana ihany fa karazan-drazana antahanta karazan-drazana fitakina koa aza indraindray ny hoe itsika zany dia toy ny olona miresaka amin'Andriamanitra ny sary aseny Paoly eto zany hoe ny fiainantsika kristianina dia fiaina mpifandraisana amin'Andriamanitra ka manana zavatra angatahana amin'Andriamanitra isika Jesoa nanafatra nio matetika mihitsy ahitantsika firazantsara masaraka ny Jaona any amin'ny Jaona 2:20 manatitra antitra an'izay mihitsy Jesoa manao hoe anatrany amin'ny Jaona 2:20 farany raha resaka momban'ilay ataontsika hoe ny voaloboka sy ny sampany Jesoa de nanafatra manao hoe nareo ange mahazo mangataka azy ity nareo hoe misy ary fotoana nareo tsy mangataka amafisiny Jesoa koa io amin'ny toriteny ataony tao an-tendrombohitra Mateo 7 ny hoe mangataha de omeny ianareo ary dia toy ny fiainam-pangatahana zany ny fiaina kristianina fiainam-pangatahana amin'Andriamanitra fa tsy fiainam-pangatahana amin'ny olona loatra raha miteny hoe fiainam-pangatahana tsika de fiainam-piankinana amin'Andriamanitra rehefa nampianana nangataka ny Jesoa ny mpianatra nanao hoe tompo mba hampianary mivavaka zay fa jeremy mpianatra Jaona mpanao batisa mahay mivavaka be daholo
mivavaka be mpianatra Jaonao mahay mivavaka mpianatra Jaona jery mijery azy mahay mandaha teny mahay mivavaka mba hampianary mivavaka zay hoy ny mpianatra hitantsika amin'io toko 110 ny mpianatra tamin'i Jesoa mba hampianary mivavaka re zay Jesoa dia rehefa nampianatra ny mivavaka Jesoa dia marina fa mivavaka nampianariny tompo eo fa le toe-tsaina sy le toe-pana ao anatin'le vavaka mihitsy de nampianariny Jesoa tsy le teny eny angeny nampianariny Jesoa fa le toe-po toe-pana toe-tsaina ny antsoiny hoe mpivavaka de nampianatra Jesoa ao anatiny io ny hoe rehefa mivavaka nareo de izao atao de nitanysainy Jesoa io de anankiray am'lay fangatahana tenen'ny tompo ao de ny hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ao anay na koa hoe omeo anay isan'andro ny hanina sahaza ao anay isan'andro na hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ao anay anio manino Jesoa tsy nampianatra antsika manao hoe rehefa mivavaka ianareo dia ataovy hoe omeo anay ny sakafo sahaza ao anay hatramin'ny taona 420 ray manontolo Andriamanitra am'izao taona vaovao zao de izao omeo anay ny sakafo sahaza ao anay amin'ny taona 420 hatrany amin'ny volana Desambra de tsy manelingelina anao tsony zahay na koa hoe omeo anay ny sakafonay mandritra ny 70 taona na mandritra ny 10 taona Jesoa de tsy manelingelina anao tsony zahay tsy misahirana tsony zay fa tonga de omeo daholy ny sakafonay mandritra ny fiainanay na sakafonay mandritra ny 2 taona na sakafonay mandritra ny 1 bola fa nahoana no isan'andro nasainy Jesoa mangataka nahoana no isan'andro sika ny mangataka amin'Andriamanitra fa nahoana no tsy ny sakafo antsika 10 taona na 3 taona tsotra ny antony de zao tsy manelingelina an'Andriamanitra mihitsy isika mangataka amin'ny isan'andro zay lo mazava tsy manelingelina an'Andriamanitra mihitsy ny fangatahantsika tonga eo amin'ny isan'andro matoa Jesoa ny teny manao hoe mangataha de omena matoa Jesoa ny teny manao hoe mivavaha mandrakariva tsara raha mivavaka mandrakariva nareo ka tsy vizana ka tsy sasatra ka tsy leo mihitsy koa ary sao sanatria misy olona leo mivavaka tsy de misy angamba aloha zany fa sao sanatria antony mivavaka tsy mivaly mihitsy Jesoa de hoy Jesoa mivavaha mandrakariva mba tsy hidika nareo amin'ny fakam-panahy no zany de zao tsy mandreraka an'Andriamanitra mihitsy ny miainy ny vavaka ataotsika afatsy ny tenen'ny tompo amin'ny boky Isaia mpaminany Isaia toko 2 resahan'ny tompony anka nareo ange leo an'io vavaka ataony satria vavaky ny fiatsaram-bela tsy fa ny vavaka ataony ontsika amin'ny fo zay mihitsy zay ny tian'ny tompo ho aseho eto hoe ampianarin'ny tompo tsika hivavaka amin'ny fahadiovampo hivavaka amin'ny fahatsoram-po ary le vavaka izay tsy mandreraka an'Andriamanitra no zany de asain'ny vavaka isan'andro isika ny antony de zao tian'Andriamanitra isika isan'andro ny miankina aminy zay ny dikany eo omeo anay anio ny hanina sahaza ao anay anio zay Andriamanitra omeo anay ny sakafonay de raha pitsodray zay miverina aminao de raha afaka pitsodray zay miverina aminao le foto-kevitra zany tsy hoe tsy mieritreritra no avy tsika tsy zay ny dikany vavaka io raha mitentsika amin'eo omeo anay anio ny hanina sahaza ao anay de tsy mieritreritra amin'ny zay tsy raharahany 70 taona ho avy na ny 100 taona ho avy ka de potehinay ny tanety hidoranay ny ala tsy raharahanay zany fa Andriamanitra ny anio ihany mieritreritinay fanjaran'Andriamanitra mieritreritra ny 100 taona ho avy tsy zay loatra ny dikan'io fa ny dikan'io vavaka io de ny hoe isan'andro zay miresaka amin'Andriamanitra isan'andro zay no miankina amin'Andriamanitra isan'andro zay no misaotra amin'Andriamanitra ary dia izay ty tenin'ny Paoly ty manao hoe mangataka amin'Andriamanitra raha ny taona 420 zany am'izay hamaritany ty perikopany meno ny fitsekematsika ity de te hitaonantsika izy iorina bebe kokoa amin'ny vavaka iorina bebe kokoa amin'ilay fiainam-bavaka iorina bebe kokoa amin'ilay fiankinana amin'Andriamanitra raha mitentsika hoe miankina dia tsy hoe olona mipetraka ny tena ao an-tsaina tsy zay loatra matetika mantsy rehefa hoe miankintsika de ny eritreretina de olona mipetraka fa tsy zay ny tena sary ny teny hoe miankina fa ny dikany teny hoe miankina de zao mandeha famitehana zay ny dikany zany hoe ny hoe miankina amin'Andriamanitra zany de tsy manao ninina fa mipetraka de miankina zany hoe olona miankina amin'ny seza na olona ataontsika zavatra milaza zavatra statika hoe mipetraka tsy manao ninina fa le miankina tsy zay fa ny miankina de mandeha de mitehana toy ny hoe mitehana amin'Andriamanitra toy ny hoe mitehana amin'ny olona anankiray zay le miankina eto zay le miankina tianao an-tsaina
tia nisaotra masina oavatsaintsika no zany dia raha miteny eto nisaotra masina hoe tempoly zamana hoe mihoatra lavitra noza iangatahantsika de izao tao amin'ny tompo isika hamindra tao amin'ny tompo isika hamindra ao anatin'izay mety ho fahalementsika hamindra ao anatin'izay mety ho fetratsika hamindra ao anatin'izay mety ho ataontsika hoe azontsika atao fa miankina amin'Andriamanitra isika ary Andriamanitra no iankinantsika mameno ilay fetratsika afaka malala fantatr'Andriamanitra nge ny fetratsika zay mahatonga ny tompo ny teny hoe ny heriko tanterahana ny fahalemena tsy Andriamanitra mihitsy no anafenantsika ny fetratsika fantatr'Andriamanitra ny fetratsika ny takatry ny saitsika ny takatry ny hery ny vitan'ny vatatsika ny vitan'ny heritsaitsika ny zakan'ny fiainam-panahintsika ny zakan'ny vola eo am-pelantanantsika ny zakan'ny fitaovana eo amintsika zakan'ny fahalalantsika fantatr'Andriamanitra ny fetra rehetra zany ary zay mahatonga antsika miankina amin'Andriamanitra zay mahatonga antsika mitehitra amin'Andriamanitra ary ny vavaka de fianteherana amin'Andriamanitra andradray ry fetratsika io ndradray ry fetratsika io nge hitan'ny nama ataon'Andriamanitra hitan'ny namatsika zay maha communauté ny communauté rehefa anatin'ny fiangonana sika dia mandrakariva maha fiangonana fiangonana dia hitanao ny fetran'ny namanao hitanao ny fetra raha tsy zay tsy communauté midikany hoe fetra de hoe fantatrao ny fanomezam-pahasoavan'ny namanao de fantatrao ny tsy fanomezam-pahasoavan'ny namanao fantatrao ny fanomezam-pahasoavanao de fantatrao ny fanomezam-pahasoavan'ny namanao no zany de zao fantatrao zany lay fetra fantatrao hoe ity manavanana anao ary itsy kosa tsy manavanana an'lay namanao ary de ampahafantaran'Andriamanitra anao iny fetra iny fa iny fetrany namanao iny izy ny fetranao mazava ho azy ampahafantaran'Andriamanitra ny hafa koa ny fetranao mba ahafahana mifameno mba zay no antony hoe iasan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana ampitoeran'Andriamanitra ao anatintsika ny fanahy masina de ampahiratin'Andriamanitra ny masontsika ahafantarantsika ny fetrany namantsika hoe zao kosa ny vitany zao ny tsy vitany dia sokafan'Andriamanitra ny masom-panahinao ampiasa ny fanomezam-pahasoavanao mba hameno ny fetran'ilay namanao mba hahatonga azy ho feno ka avy tan'ilay asa arak'izany fa ny olona indraindray de zao mpanota isika ary rehefa mpanota isika de zao lay fahafantarantsika ny fetrany namantsika ny limity ny namantsika de zao amanjary ampiasaintsika hanalana baraka azy hoe iny ange fantatro hoe iny ange tsy mahay an'izao iny anga mahay an'izao iny anga mahefa an'izao fantatro nge iny atretsihany ny ainy iny atretsihany ny vitany iny ara tsy manam-bola iny ara be resaka lasa rehefa fantatsika rehefa ampahafantaran'Andriamanitra atsika lay fetra de zao ndraindray ampiasainy ny devoly zay mba hahatonga atsika anozongozona ny namantsika indray mba hahatonga an'lay fetrany tsy hahafaha manao na inona na inona fa ny antony ampahafantaran'Andriamanitra ny fetrany namanao aminao de mba hanampianao azy ary zay mahatonga Paoly nge nyteny amin'ny Galatianiny amafisany trany amin'ny Korintianina mihitsy koa aza no hoe aoka hitondra ny fahalemen'ny malemy ny matanjaka ny antony ampahafantaran'Andriamanitra ny fetra na ny fahalemen'ny namanao de ahafahanao mitondra azy ahafahanao mampijoro azy ahafahany mitehina aminao ka mahatonga anareo miara-mandroso fa raha ohatra ka miasa ny fanahy ratsy de zao manjary lasa lay fetran'lay namanao fantatrao manjary ampiasaonao indray handemena azy akivy azy de tsy vitany hoe tsy afaka mitehina aminao intsony izy fa arinao mihitsy ary de manjary rehefa arinao izy tsy afaka mitehina aminao de mazava ho azy tsy vita araka ny tokony izy ny asa isain'Andriamanitra atao ny fiangonana ary dia eto ary mamakivaky ny taolena amby roapolo sy roa arivo isika dia lay tian'ny tompo toe-tsaina sy toe-panahiny mpino de zao miankina amin'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra zay hoe angatay itsika mitehina amin'Andriamanitra fa manaiky koa hitehena ny namanao manaiky koa hitehena ny hafa ianao manaiky ianao mba hanampy ny hafa ka rehefa mifanampy anareo de tonga am'le tenin'ny Ntaolo malagasy zay nahatakatra ny hoe ny tsy mahay sobiky mahay fatrambary ny sobiky ngeza be mety be de be ny tsy mahay azy fa ny fatrambary kosa
kely tahaka ny kapoaka fatram-bary moa fa tsy fatram-bary fatrozary famarana vary zany ny dikany tahaka ny kapoaka kitapo kely tahaka ny kitapo kafe zay izy ka rehefa farafaratsiny ay tsy nahay ilay sobika ianao zay sarotrarotra kokoa satria ny vodiny sobika atao boribory manambatra an'iny vatany iny de sarotra fa ny fatram-bary tsotra kely no zany de io nitolomany mba hafarafaratsiny kosa raha tsy nahay sobika na fatram-bary zay le fifameno fa raha ohatra ka fiarahamonina tsy mifankaty de zao lasa nitsy zay rehefa tsy hay ny sobika de zao lasa tsy manao na inona na inona de sady tsisy sobiky ny tsisy fatram-bary fa ny faharoa zay tiany Paoly hotoetantsika kriavako malala amin'ity taona ity tsy hoe manana fiainam-bavaka ihany fa ny faharoa to izy manao hoe mihevitra arak'izay angatahantsika na heverintsika lay teny hoe heverina misaina no heviny la Noe eo lay matoa-teny izay nazahoana ny teny hoe nos matetika ampiasain'ny testamenta foana teny hoe nos nazahoana ny teny hoe metanoe meta miova noe misaina na nos hevitra miova hevitra zay nadikany teny hoe metanoe nazahoana ny teny hoe fibebahana fiovantsaina zany teny hoe mibebaka de fiovantsaina meta noe fiovam-pisainana ary de ito lay teny hoe heveritsika de io Noe io zay milaza fisainana de Paoly manao hoe aikay Andriamanitra am'ty taona ity tsy hoe manafatra atsika iankina aminy ihany manafatra atsika ianana fiainam-bavaka ihany fa manafatra atsika koa eritreritra manafatra atsika isaina tsara manafatra atsika amakafaka tsara melony anaovan-javatra melony anatanterahany-javatra ito any de manome toerana ny saina mihitsy Paoly manome toerana ny saina aman'eritreritra resahany ihany no hoe asa eo fa ny asa de izy hoe Andriamanitra manao lay asa mazava ho azy tsy manao asa Andriamanitra mampiasa atsika Andriamanitra fa betsaka loatra mantsy tamin'ny andron'ny Efesianina ny olona manao kitoto satria mpanompo sampy nisy sampy be antsoina hoe Dianina tao Efesosy tamin'ny fotoan'andro izay sampy manao kitoto manao zara favita sampy mamatotra ny sain'ny olona ka mahatonga ny olona toy ny fiarahamonina zay heverina ho lamody-pisainana no mitondra ny tao Efesosy de zay fiarahamonina tsy ampy fandanjalanjana satria fiarahamonina mpanompo sampy fiarahamonina zay ataon'ny be sy maro mety ny atao hoe mety fiarahamonina zay manana lamody-pisainana tsy manao afa-tsy ny hoe ataotsika hoe manao repikondry ary dia eto Paoly mampisaina ny kristianina atao Efesosy hoe tandremo tsara mba mieritreritra mba mampiasa saina mba mamakafaka mba tsy olona azo mialatsiny am'lay voambolana manipulena mba tsy kristianina azo ho manipulena zany hoe tsy mialatsiny am'lay voambolana ratsy be mihitsy le vary aminana hoe tsy kristianina azony olona ambakaina na azony olana ny toe-tsaina na kristianina zay satria zany am'izao andro natsika izao hitatsika karazam-pivavahana maro isan-karazany karazana fomba-pivavahana maro isan-karazany zay mamolaka nataotsika hoe manolana mihitsy aza nisy ny soratra masina mba handavona itaona ina am'roapolo sy roa arivo ity rehavako malala de toin'ny tompo isika isaina bebe kokoa ny amin'ny finoatsika isaina bebe kokoa momba ny antom-pisitsika isaina bebe koa ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika ao am' Jesoa isaina bebe kokoa momba ny asan'Andriamanitra araky ny tenin'ny tompo ao amin'ny epistilo an'ny Hebreo manao aoka itsika ifampandinika aokatsika isaina aokatsika hiara-mipetraka mamakafaka mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy ny asa tsara eo anivon'ny fiarahamonina rehavako malala ity taona ina am'roapolo sy roa arivo zay tombo-potoana men'ny tompo anao atyany itombona ho amin'ny vavaka itombona ho amin'ny fandaliana-pinoana sy fiainana ny tenin'Andriamanitra de hiseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Kristy hiseho ao amin'ny fiangonana zany hiseho ao amin'ny fiainanao isan'andro zany satria miaina izany toe-po tia ny tenin'Andriamanitra sy tia vavaka izany ianao ny vavakasika tompo am'soranao zay no ny amin'ny sohatra masina izay manitsy ny fomba fisainanay tsy andeha amin'ny fahazarana fa makafaka fa ny voninahitra ao dia efa ampitoerinao ao amin'ny fiangonanao ampitoerinao aminay isam-batan'olona
ampitoerinao anty amponay zay mino karakofanao ny fahasoavanao na ny asanay na ny fanomponay. Dia mamakivaky taona vaovao zay Tompo, de eto aminao anana fiainam-bavaka iankina aminao, hitehina aminao. Nyto aminao anana fiainam-bavaka ifikitra aminao Andriamanitra ary to aminao koa eritreritra andanjalanja satria ny fanahinao masina ty anatinay de fanahy endry, fanahy ny fahazavan-tsaina. Dia mivavaka azy ray Tompo, mierim-panahy amin'ny fanomponanao. Misaotra noho ny amin'izay menao anay sata ny herinandro ity. Misaotra noho ny taona vaovao, misaotra noho ny fitahinana ataonao tamin'ny taona lasa iny dia manomboka ny herinandro vaovao sahady ao anatin'ny taona vaovao, volana vaovao dia manjaka atombonay hanananay fiadanana sy fifaliana. Ampiasao zahay mba ho irakiraka ao ary tefy kosa ho matroky amin'izay rehetra ampanaovinao anay mamakivaky ity taona ity ao anatin'ny fiainam-bavaka sy fiainana ny teninao. Misaotra Jesoa. Amen.